Vaovao eny anivon'ny faritra kosa nazy lehibe ny faritra vaovao ny tanàna Lanjorofo nanome toky fa noho ny ezaka efa vitan'ny lehibe ny faritra teo aloha ity lehibe ny faritra vaovao ity ireo moa no nivohitra nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny tsy Andriamatoa Saina Michel. Fanomezana ny asa efa nataon'ny lehibe ny faritra teo aloha indrindra mikasika ireo asa fampandrosoana izay nitanjona ho an'ny Ramanamsisa Silvestre izay voatendry ho lehibe ny faritra Analanjorofo ny zoma 12 Aogositra lasa teo no nitanterahana tao amin'ny efitrano malalaky ny faritra ny famindram-pahefana teo aminy sy Andriamatoa Saina Michel lehibe ny faritra teo aloha. Amin'izao fandraisanay ny fitantanana ny faritra zao dia lafin-javatra maromaro no ezahana ho tsinjovana, dia voalohany indrindra ny fanarenana ny sosialim-bahoaka, ny toe-karena ary indrindrandrindra fandrindrana ny faritra amin'ny lafiny feno fahaiza-mitantana satria izay no zava-dehibe indrindra. Ary ihany koa moa tsara ho tsindriko dia ikarakara ny fifidianana sika ka amin'ny fomba feno fahaiza-mitantana an'izany fifidianana izany no apetraka satria mba tsy hisiany fitanilana amin'ny mpanao politika ary ihany koa tsy hisiany fitanilanana amin'izay rehetra mety andray anjara amin'izany fifidianana izany. Eo ihany koa moa ny lafiny fandriam-pahalemana izay azo lazaina fa saika ho nahazo vahana tato ato. Ny tena raha teo moa dia araky ny fahafantatra anareo tonia mpampanolo-lalàna tany farafangana alohany ho tonga amin'izao toeran'izao ka dia raisina amin'ny izay lafiny izay ny fanateterahana ny andraikitra ity aseho ny hoe tompona andraikitra tamin'ny lafiny fandriam-pahalemana ary izay trekefa nananana tao anatin'izay fotoana izay no entinay ampiarina ato anatin'ity faritra Analanjorofo ity. Tao anatin'ny firalahiana tanteraka moa no nanaovana izay lanonana famindram-pahefana izay ny 20 Aogositra ho avy izao kosa no tanterahana ny fametrahana ity lehibe ny faritra vaovao ity amin'ny fomba ofisialy.